Ny mety toetrany andro any an-dranomasina ny alatsinainy faharoapolo ny volana febroary 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny talata faraka amin'ny roapolo ny volana febroary 2024 amin'ny ora maraina. Makasika ny fampitandremana any an-dranomasina dia misy mazava ho azy ny fampitandremana amin'ny alon-drano izay ateraky ny rivodoza aty amin'ny faritra avaratra atsinanana sy atsinanan'ny nosy rehetrarehetra iny eny fakatra aty amin'ny atsimo atsinanan'ny nosy tokony tandrina araka izany ny mpampiasan'ny ranomasina amin'izay faritra voalaza izay manomboka ho an'ny rapitso ariva. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ihany koa ny filazana makasika ny rivotra mahery indrindrandrindra manakery ny rivotra mahery any amin'ny arakaraky ny mampanakaiky ny rivodoza dia ano any amin'ny manodidina ny talata ariva makany amin'ny talata alany moa zay dia atratratra amin'ny 100 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora zany ny rivotra ao anelanelan'ny vatomandry sy manakara mialohan'ny idirany an-tanety toraka izany ihany koa 70 ka hatramin'ny 90 kilometatra isan'ora ny faritra akohatra izay. Hoan'ny morontsiraka atsinanana Cap-d'Ambre hatrany Cap-Est anorana miatoato ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 270 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabena herin-dranomasina avy ny onja 1.5 ka hatramin'ny 2.7 metatra hatratra 3 metatra kosa ny takarivo. Isy alon-drano avy atsinanana avy amin'ny rivodoza. Cap-Est hatrany manoro anorana miatoato ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabena herin-dranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 3 metatra. Manoratra ny taolany aro anorana mahalana ny andro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora manakaiky ny taolany aro. Anonjabena herin-dranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.8 metatra. Taolany aro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana amin'ny tsitokotoko ny andro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonjabena herin-dranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.8 metatra. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy atsimona atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabena-dranomasina avy ny onja 1.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana vitsy ny andro ho avy andrefana na rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimpanonjan-dranomasina avy ny onja 2.9 ka hatramin'ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany analalava anorana tadrivindrahoana vitsy iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho toy na adimpanonjan-dranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2.8 metatra. Anonjabe kosa ao anaty oram-baratra ka mety hatratra hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra ny ranomasina. Analalava hatrany Cap-d'Ambre anoram-baratra iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimpanonjan-dranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2.8 metatra. Anonjabe ny ranomasina ao anatin'ny oram-baratra ka hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra izany.